Amtiavana ndray tokolasy tokovavy ny tsidina indray tokatrano amizao takarivan'ny alakamisy fa enina ny volana jolay izao manasanao amtiavana anaraka hatramin'ny farany fotoana ny fampalalam-baovaontsika tontolon'ny sosialim-bahoaka avy hatrana dia nanomboka ny volana jona lasa teo dia nanomboka niatra ny fiakaran'ny vidin-jiro sy ny rano samy manana ny heviny momba izay indrindra ary ireo mpanjifa izay sendra ny mpandro gazetitsika teto amin'ny fahitalavitra matv teny an-dalana teny. Eo anelanelan'ny 7 hatramin'ny 20 isanjato ny tahan'ny fisondrotana ho an'ny jiro ary 10 isanjato kosa ho an'ny rano manomboka amin'ny fakturan'ny jirama ho an'ny volana jona. Ny fanambarana izay navoakan'ny jirama dia mamerina izay voalazan'ny ORE na ny Office de Régulation de l'Électricité fa tafiditra anatin'ny fanarenana ny jirama izany fanitsinan'ny vidin'ny jiro izany. Ny mpanjifa tsirairay avy dia samy manana ny heviny mikasika izay fampiakaran'ny vidin'ny jiro sy ny rano izay. Fahitako azo manokana aloha tokony tsy mbola ampiakarina aloha fa atao izay mahatsaratsara ny délestage zany tokony tsy hisy fahatapahan-jiro sy ny forsetina miaro ny miasa amin'izany tokony tsy hisy aloha izay zavabe fahalalako azy fa le vahoaka zao tafalatsaka ao anatin'ny aiziny tena zany le maromaritra iraisany fiainana zany efa sarotsarotra ihany dia fampidiram-bolany olona nefa tsy mirazotra amin'ilay fiakaran'ny vidin'entana fa fanohitra vidin'entana zany mialafo moa fidiram-bolany olona tsisy metsisy any amin'ny faritra misy anay aloha tsy dia tapaka matetika ny jiro sy ny rano afaka ihany za aloha mbola tsy mahalala le fiakarana ka io moa zany anisan'ny fiainana tsy maintsy iainana ka raha ohatra heverinaao fa rehefa légitime le fiakarany ka hoana fa rana le izy fa raha ohatra hoe mahity ianao fa hoe fa tsy rary indray le fiakarana manana ny facteur eritreretana zay ianao zay angamba vao mety misy hoe réaction ilo tsy fantatry loha fa zany io laha arakaraka rehefa antitra rehefa tsy fotoana dia aiza moa nahaizako an'izany. Raha nandray ny toerany maha-minisitra azy Andriamatoa Rodolphe Ramanantsoa volana vitsivitsy lazy zay dia nanambara fa tsy afaka miaraka ny fandrotana ny vidin-jiro sy ny subvention na ny fanampiana. Raha ny teti-bolam-panjakana nasy-panitsina nolaniny parlemanta farany teo anefa noresahana dia nahitana fiakarana ny fanampiana omenan'ny jirama raha voafaritra fa 400 miliara ariary izany teny am-piandohana dia nahitana fiakarany 80 miliara ariary ka lasa 300 miliara ariary amin'izao.